mivoaketo ilay tanora malagasy na le mpiasa malagasy dia miala amina visa de tourisme ny alany eto tsy visa de travail. Dia rehefa mandeha visa de tourisme le olona dia tsy araka aiza ny toerana alehany, aiza ny toerana hivantanany rehefa avy eo satria mandalo firenena maromaro izy vao tonga ny amin'ny tena toerana iasany. Faly miarahaba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny olana mahakasika ny fandefasana olona izay mandeha hiasa any ivelany no ho bosibosintsika androany satria tsy mifanentana amin'ny visa izay alehany any ivelany no andehanana rehefa tonga any. Visa tourisme no ialany any Mada nefa kosa rehefa tonga any amin'ny toerana izy lasa miasa tsy mifanentana araka an'izany. Nanambara amin'izany i ministra tandrifany izany ministry ny asa sy fampananana asa ary asa-panjakana Ramatoa Razakaboana Hanitra Fitiavana. Nanambara izy manko fa hoe maro ny mpiasa any ivelany no tratran'ny fanandevozana sy herisetra ary olana samihafa no tsy nanana ny fifanarahana araka-asaka nampanakevitra ny ministra tandrifiny izany ka ahanto ajanona tanteraka izany ny fandefasana olona hiasa mankany ivelany manomboka hatreto. Ary ho an'izay manana fifanarahana hiasa mazava tsara kosa dia tsy maintsy atao ny fanadihadiana lalina momba ny fitondran-tena resaka moraly zany tsy hisy olana any amin'ny firenena izay alehany hiasany satria misy ny gasy manao visa tourisme ialany Madagasikara ka rehefa tonga any amin'ny toerana alehany izy ka miasa kanefa tsy mifanaraka amin'ny visa ka noho izany dia nandray fepetra ny mpitondra fanjakana mahakasika an'izany ary izany ihany koa no miteraka olana amin'ny firenena izay alehany any. Izay manko no filazana nataon'ny ministra ny asa sy fampanana asa ary asa-panjakana Ramatoa Razakaboana Hanitra Fitiavana izay. Ary nanambara ihany koa izy anatin'ny vidéo ity fa hoe hajano ihany koa hatreto ny fandraisana mpiasa-panjakana eto Madagasikara izany hoe mbola ao anatin'ny fanisana ireo mpiasa-panjakana satria misy mpiasa fadon misy mpiasa tsy hoe ahoana dia tsy maintsy verifiena rehetrarehetra ary jerena anamboniny sy kambaly izany rehetrarehetra izany. Izay manko no fanambarana taona ao anatin'ity vidéo ity izay arantsika eto koa engaviana izay ary ihany koa misy ireo mpisoloky mazay hoe mahafantatra olona mandeha miasa any ivelany koa ao anatin'ny vidéo ity koa namafy izy fa hoe mila manontany any amin'ny ministera raha ohatra miresaka asa mba tsy hovoan'ny soloky ireo mpisoloky ireo koa afaka jerena manokana verifiena zany hoe misy tokoa ve le asa ary tokony hazava tsara ny contrat na fifanarahana araka-asa mba tsy hisiany ataontsika hoe problème olona izay misy any firenena izay alehany. Ary amin'ny filafilany alainy passeportnao raha ohatra ka hoe tsy mazava amin'ny taratasinao. Koa izay no ilaina fifanarahana matotra mazava ary ihany koa fanadihadiana resaka moralité izay tenenin'ny ministra izay. Ity manko misy vidéo tapatapany izay arantsika eto koa izay no ela izay no masaka azo arantsika roso azo adino hatrany manao izay na amin'ny commentaire na miabone saintsika izay no ela makasitraka makatela tokolay izy mpiasa malagasy ny asa tany ivelany izay tratra ny fanadevozana sy herisetra ary olana samihafa no tsy nanana fifanarahana araka-asa mazava tsara fa visa de tourisme no ny alany teto Madagasikara. Ho nambara ny Ramatoa ministry ny asa fampananana asa ary ny asa-panjakana. Manoloana izany indrindra dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa ato aloha hatreto ny fandefasana mpiasa malagasy any ivelany ho an'ireo firenena vitsivitsy izay nahitana izay olana izay. Ho an'ireo izay asa ao any ivelany kosa dia tsy maintsy manana fifanarahana araka-asa mazava tsara ary fanadihadiana momba ny fitondran-tena mba tsy hiteraka olana any amin'ny firenena izay alehany. Ho nambara ny Ramatoa ministra Atrany. Fa ho ana faritra vitsivitsy no somary ataontsika hoe najanona ny fandefasana mpiasa tany ivelany satria tsy mazava ny antony andanan'ilay olona mandeha mivoaketo.
tiako lazaina amin'izay dia izao misy faritra vitsivitsy rehefa mandeha mivoaka eto ilay tanora malagasy na le mpiasa malagasy dia miala amina visa de tourisme ny alany eto tsy visa de travail. Dia rehefa mandeha visa de tourisme le olona dia tsy araka aiza ny toerana alehany aiza ny toerana hivantanany rehefa avy eo satria mandalo firenena maromaro izy vao tonga any amin'ilay tena toerana hiasany. Dia izay no nahatonga anay nahatonga ny fanjakana nanajana aloha fandefasana mpiasa any amina toerana vitsivitsy. Fa kosa ny famelana ny malagasy andeha hiasa any ivelany raha ohatra manana fifanarahana arak'asa ara-dalàna izy mazava tsara ny zavatra miandry anazy ihany ny asa ny contrat de travail any ny condition de travail any ihany koa ny karamany any toerana hivantana ny hipetrahany sy ny sisa rehefa vita sy voamarina ihany koa araky ny fanadihadiana vitsivitsy noho ny enquête de moralité toy ny inscription anivon'ny ambassade na masovoantsika any amin'ny firenena dia malalaka ny fandanana miasy any ivelany. Ny mahatonga ny ataoko hoe mahasarotiny fanjakana amin'izay fisina fifanarahana arak'azy izay dia mba hialana amin'ilay hoe sanatria misy fanandevozana rehefa tonga any misy herisetra mahazo an'ilay olona misy fisintomana ny atonta-taratasy na ny passeport ka tsy afaka andeha hiverina ody aty amin'ny firenena intsony izy raha misy olana. Dia izay no mahatonga ny izy hoe tsy maintsy ho amarinina tsara nametrahana ilay enquête de moralité kosa dia mba hojerena hoe olona manana fitondran-tena tsara olona tsy nisazy olona tsy enjehan'ny fitsarana na enjehan'ny polisy ny olona andeha hivoaka any ivelany ka sanatria indray koa hiteraka olana any amin'ilay firenena izay hivantanany mety ho ataony na ny fihetsika izay ho ataony. Ireo nefa dia efa nanao fanambo fitondram-panjakana amin'ny alalana komity anankiray fa ao anatiny 10 andro dia tanteraka daholo fanadihadiana rehetrarehetra raha mazava tsara ny fifanarahana arak'asa an'ilay olona ka misy orinasa tokoa andray an'ilay olona. Araka ny nambarany Ramatoa ministry ny asa fampananana asa ary ny asa-panjakana dia misy tokoa ireo olona misy loky fa afaka mandefa mpiasa malagasy any ivelany ka manoloana izany tena ampitandrina ny tenany mba tsy ho voafitaka ka hiroboka amin'izany. Nambarany fa mila manantona ministera foana manamarina fa tena misy ilay asa. Tsara mariana fa aleo manantona ny ministera tompona andraikitra foana rehefa misy ataoko hoe offre na asa na olona laza fa mahita asa satria matetika misy mamitaka ihany koa reny maka vola amin'ny tanora sy ny sisa nefa asa tsy misy akory le izy dia aleo manantona ny ministera foana hoe tena misy marina ve ity offre d'emploi ity satria raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy mandalo eny anivon'ny ministera misahana ny asa ny offre d'emploi rehetrarehetra avy any ivelany raha manam-pikasana zany andray olona hiasa ny firenena anankiray orinasa anankiray anaty firenena ny ivelany dia tsy maintsy mandalo ao ministera ny asa ireo offre ireo aloha amarinina hoe tena misy marina ilay asa any ivelany. Dia izay no ataoko hoe tsara manantona ny ministera foana manontany hoe misy marina ve le izy mba hialana fitaka sy ny fangalan'olona vola. Raha mahakasika kosa ny fampidirana mpiasa-panjakana dia nilaza mora Ramatoa ministry ny asa fampananana asa ary ny asa-panjakana fa nahato ao anatin'ny fotoana fohy noho ny fandaminana ataon'ny fanjakana. Ao anatin'ilay fanisana sy fijerena fahaizam-manao mpiasa-panjakana dia mba hialana amin'ilay korotana ao anatin'ilay fanisana dia nahato aloha amina fotoana fohy ny fangalana mpiasa-panjakana tsy miato maritra akory fa le temps ahavitana an'ilay plan de restructuration any asa-panjakana fa raha hitantsika ihany koa dia miresaka concours dia mivoaka izao tamin'ny conseil des ministres tamin'ny herinandro ny concours mpitsara ny concours prakitra raha ny fitsarana ny concours amin'ny resaka miaramila ihany koa satria izay ilay zavatra tena tian'ny fanjakana ho apetraka ny olona mendrika méritocratie no voizina izany hoe ny olona izay andeha hanala fanadinana ny concours dia azo raisina aloha fa kosa ny fandraisana mpiasa amin'ny alalana contrat aloha izany no nahato fa miandry an'ilay plan de restructuration.